Miarabanao ry avako notain'ny tompo manokana. Nahatratra ty alahady 15 volana aprily 2022 ity. Any hoe dia alahady ny sapandrofy. Ilay alahady fiomanana amin'ny fiavian'ny Paska. Fa indrindra ilay alahady andro voalohany amin'ny herinandro masina. Izay herinandro iombonantsika amin'ny tompo dia niaritra ny fijaliana mba ho famonjena antsika. Ilo hevitra izay bajintsika ry havana anio, iombonantsika amin'ny fizaiky maray manontolo dia ilay hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo ny mino. Dia arsika ry havako hiomana hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fiaraha-mivavaka izao. Omany ny Salamo 130, ny hira 170, ny andininy voalohany 4 ary 5, ary ny fanekem-ponoana laharana 4. Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito eo anoloana ny seza fiandianany sy avy amin'ny Jesosy Kristy, ilay vavolombelona marina lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjakany tany. Amen. Ary sika ry havako hiara-nome voninahitra ny tompo amin'ny fiarahantsika mamaky ny Salamo 130 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: Jehova no mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehova mitafy, eny misikina hery izy, ary zao rehetra zao nampitoerina ka tsy hihetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagolo, hatrizay ianao. Manandram-peo ny rika Jehova, eny manandram-peo ny rika, mampirondroana ny feo ny rika, mihoatra noho ny rano sady be no mahery. Eny mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe, ny voninahitry Jehova any amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra, fa masinana no miendrika ny tranonao mandritry ny andro maro, Jehova. Amen. Dia ry havako isika iombona amin'ny vavaka fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ny Andriamanitra ray, zanakary fanahy masina, indreto ny vahoakanao any amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy, miara-miombona amin'izao fiaraha-mivavaka mpitaindahavitra izao. Miombona ho manome voninahitra anao, mankalaza ny anaranao fa ianao ny tomponay, ilay nahary tongotra mahatamana anay hatrizay sy ankehitriny ary mandrakizay, ka na inona zavatra mitrango amin'ny fiainanay, tsaronay tompo, fa noho ny aminao no mahatoy izao anay. Indrindra fa le famonjena vitanao Jesosy anay teo ambony hazo fijaliana, ka nandesenao ny fahafatesana nitsangananao tamin'ny maty mba ho famonjena anay. Misaotra indrindra tompo. Eny misaotra anao zahay, fa mbola afaka miombom-bavaka amin'ny alalan'izao fiaraha-mivavaka mpitaindahavitra izao. Famoramponao lehibe zany tompo, ka isaoranay ianao. Eny mbola maro ny fitahiana izay natobako atao amin'ny fiainanay tompo, izay isaoranay ianao. Fa eo anatrehan'izany fitiavanao zany koa anefa Jesosy, dia mahatsiaro ny tsy fahatanterahana izahay, mahatsiaro ny fahalemena sy ny fahotana izahay, tamin'ny tsy nankatoavana ny teninao alako ny tompony ho izy, fa indrindra tamin'ny nanomezanay alahelo anao sy ny mpiara-belona taminay, na tamin'ny fihetsika, na tamin'ny fiteny, fa indrindra tamin'ny fanomponanao. Mamela anelokay tompo, mamindra fo aminay, fa resy lahatra izay Jesosy fa ianao ilay Andriamanitra mpamindra fo, dia ho aniranay mandrakariva, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Aza indrindra tompony tsy salasalanay, angatanay ny fanahy masina mba hirotsaka aminay tsirairay avy, na amin'ny mpanomponao hitarika izao fanompoam-pivavahana izao, na amin'ny vahoakanao rehetra any amin'ny isa-tokantrano any. Ny fanahinao tomponao aty ny fonay, ary ampiombona anay mba ho vava iray sy ho saina iray, ny rahanay mankalaza anao ry Andriamanitra ray Jesosy Kristy tomponay, indrindra amin'ny alalan'izao fiaraha-mivavaka izao, dia amin'ny alalanao tompona nohon'izany izany vavaka izany. Amen.
ankizy sy ny zatovo ary ny tanora sy kariavako dia ny voankazo mamy izany. Manasa anareo ary rakizy, ianareo tanora, mba hiara-iombontsika amin'ny hira faha 8 amby 700, ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahatelo. Isika hivavaka ry Jesosy zoko be fitio, sakaizan'ny rehetra anao, fa indrindra ny ankizy, ny zatovo, ny tanora. Indreto izay madinika ao Tompo, misaotra anao indrindra fa manana anjara amin'ny fanomezam-boninahitra anao. Fa ndreto koa izay Tompo, mamboraka ny ao am-ponay, indrindra amin'izao vaninandro lalovan'ny fiangonanao izao. Tompo tianay eo, aza mahafona mahasaraka anay ianao, fa mitezaka koa mba handrotsaka ny fanahinao, ka azahoanay tokoa miorina amin'ny finoana, na dia misafiritaka izao tontolo izao, sy ireo ray aman-dreninay. Ampioreno amin'ny fitiavanao izay Jesosy, ka na dia eo ary izay mety mampitaintaina sy manahira, dia mba ahatonga anay tokoa mpiara-miasa aminao, ampahery ny ankizy namanay, ny tanora namanay, indrindra fa ireo zoky sy ray aman-dreninay ahajoro vavolombelonao, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena izao tontolo izao, ary ny fiangonanao izao noho ny amin'ny aretina koronavirus. Mitoraka aminao izay Jesosy, fa amin'ny anaranao manomana izany vavaka izany. Amen. Anomana ny foam-panahintsika ary sika riavako, andreny tenin'Andriamanitra izay hovakina sy hotoriana amintsika. Mialohan'izany anefa dia ny hira 320, ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahatelo, mba ataontsika mialohan'ny vavaka sy ny famakiana soratra masina. Izany hira izany dia mitovy feo amin'ny hira 900. Ary aoriana ny famakiana ny soratra masina kosa dia ny hira 900, ny andinin'ny voalohany, fahatelo ary faefatra mitsy anatintsika ny afatra ny taona.
mivavaka sy tsiariavako. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Tsy mitsahatra misaotra anao izay tompo nohony amin'izao ora omenao anay izao. Azahoanay mitoraka aminao, fa indrindra azahoanay mandre ny teninao izay vakiana sy ho toriana aminay. Ilay teny mampiorona amin'ny finoana, ilay teny ny fanantenana, ny fanahy masina tompo izay efa miasa aty amin'ny tsirairay avy, momba anay tsirairay avy. Mba azahoanay tokoa mandray ny teninao, ary mba tonga tokoa izany teninao izany hanavaondray ny fiainanay, ka tonga anay ho vavolombelonao mandrakariva sy ho mandrakizay. Dia mitenena Jesosy tompo araka ny fombanao, fa miandry mpanomponao. Amen. Iaraka mamaky ny soratra masina ary sika riavako. Izany dia ho hitantsika eo amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 8:20. Salamo fa 8:20, ny andinin'ny fa 420 ka hatramin'ny andininy fa 9:20. Salamo fa 8:20, ny andinin'ny fa 420 ka hatramin'ny andininy fa 9:20. Ovakina amin'ny anaran'ny tompo izany. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Mifona aminao ao Jehova, vonjeo e. Mifona aminao ao Jehova, ambino e. Ho tahina izay avy amin'ny anaran'i Jehova, avy ao an-tranon'i Jehova no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehova ka nampahazava antsika. Roziko feno ny fanampiravoravoana na dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara aza. Andriamanitra ianao ka hidiranao aho. Eny, Andriamanitra ka hanadratranao aho. Nidirany Jehova fa tsara izy. Eny, mandrakizay ny famindrampo. Filazantsara araka ny Marka 4:20. Filazantsara araka ny Marka 4:20, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andininy fa 4:20. Ary nanakaiky an'i Jerosalema tao Betifaka sy Betania, any tendrombohitra Oliva izy. Dia naniraka ao lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe, makanisa amin'ireo vohitra tandrify anareo roa, ary raha vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia ahita zana-boriky mifatotra, izay tsy mbola nitaingenan'olona. Vao izy, ka hita ety, ary misy olona manao aminareo hoe, ahoana nanaovanareo izao? Dia lazao hoe, misy raha analan'ny tompo azy. Dia avelany hoentiny ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zana-boriky mifatotra teo alatrano, anilan'ny varavarana teo an-dalana. Dia novahany izy, ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe, ahoana no amaranareo ny zana-boriky? Ary izy nilaza taminy arak'izay nolazain'i Jesosy taminy. Dia navelan'ny olona andeha izy. Ary nitany teo amin'i Jesosy ny zana-boriky, dia nataony teo ambanin'ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra amin'ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahakahaka ratsan-kazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriana dia samy niantso hoe, hosana, isaorana izy avy amin'ny anaran'i Jehova. Ho tahirany amin'ny fanjakana izay avy eny an'i Davida raitsika. Hosana ny amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo kianjan'ny tempoly, ary efa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa riva ny andro tamin'izay. Dia niala izy mba ny 12 lahy ka nakany Betania. Bokin'ny Apokalipsy 5:20. Apokalipsy 5:20, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andininy fa 4. Apokalipsy 5:20, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andininy fa 4. Ary hitako fa indro nisy famantarany iray koa tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga, dia anjely 7 izay nanana ny loza 7 farany, satria ireny no ety mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa iny tao ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary nisan'ny anarany, dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra. Ny tanan'ny lokangan'Andriamanitra,
ary mihira ny fiarahan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fiarahan'ny zanak'ondry izay nanao hoe lehibe sy mahatalanjo no iasanao Tompo, Andriamanitra tsy toy, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy iankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Hatrany eny ny fanahy masina, da le fanahy pampahetry ary pampiorona amin'ny finoana. Ny tenin'Andriamanitra tiavako izay fampaherezantsika amin'ity anio ity, dia arak'izay nivakiana teo, atao amin'ny filazantsara araka ny Marka 2:20. Marka 2:20, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny 7. Vanim-potoana sarotra riavako izao lalovan'izao tontolo izao, ary mba ao anatin'izany toetsika malagasy. Porofon'izany fahasarotan'izany riavako, ny tsy fahitana olo marina intsony, indrindra moa fa hoe olona izay anana fahasahiana hijoro vavolombelon'ny fahamarinana sy ny fahamasinana eo amin'ny fiarahamonina. Raha mangataka amina olona iray ianao hanao vavolombelona, dia ny ankamaroan'ny olona dia miala andraikitra, miala bala, ary dia miafikafina ao anatin'ny fialantsiny hoe sao dia mahasaringotra izany, sao dia maharatsy fihavanana, sao dia manimba ny fitadianana, sy ny sisa sy ny sisa. Ry havako malalo amin'ny Tompo, anio anefa dia ny Tompo mihitsy no miantso aho, miantso anao, ary miantso antsika mba ho vavolombelona marina, ho vavolombelon'ny fitsaranan'ny Tompo tamin'ny maty ka nandresen'ny fahafatesana. Ary izany raha teo ry havako, no asehon'ny filazantsara araka ny Marka antsika ankehitriny, ary ananganantsika ny lohevitra manao hoe ny mpino vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo. Ny mpino vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo. Voalohany ry havako, ny mpino vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo dia manaiky irahan'ny Tompo. Raha ny tsara amin'ny famakiana soratra masina antsika teo, manomboka amin'ny andinin'ny voalohany
ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina tapany voalohany maneho ny tompo indrindra ny amin'ny fanorahan'ny mpianatra raha ny tena marina roa lahy amin'ny mpianatry ny tompo no irahany mazava ny fanorahan'ny tompo ry havana ka dia tsy nihanahana mihitsy reto mpianatra ireto fa nandeha avy hatrany izy ireo ny eken'izy roa lahy fa i tompo izay maniraka azy io dia manana ny fahefana satria izy no tompo izy no mpamonjy ary mahalala sy mifehy ny zavatra rehetra ary mahalala sy mifehy izao tontolo izao ny keny ny misy eo nomeny Jesosy azy satria tsy nandefa azy maina fotsiny izao Jesosy fa nomeny Jesosy azy mirahalahy izay tena manatanteraka izany iraka izany sampirony amin'ireny ireo torolalina samihafa tahaka ny toerana izay aleha tahaka ny mpiara-miasa fa indrindra ny tanjona amin'ny iraka dia ilay amahan'ilay zana-boriky ary hitondra azy eo amin'ny Jesosy ry havako malalao tompo asehon'ny tompo Jesosy fa manana ny fahefana izy ary izany fahefana tompo izany dia fahefana tsy voafetra fa amin'ny fotoana rehetra mahafeny lasa izy mifeny ankehitriny izy ary mifeny indrindra ihany koa ny ho avy aladiny sampandry firy avako anio ny fonao ny foko ny tokantranonao ny tokantranontsika indray anio ho Jerosalema tiany Jesosy hidirana amboninahitra tiany Jesosy hitondrana ny famonjeny fa tsy ny tokantranontsika ihany fa ianao mihitsy isika mihitsy ihany koa no tiany tompo mba hiara-miasa aminy amin'izany fitondrana ny famonjeny izany tahaka an'izy mirahalahy azy ny rahany eto mety eza ry havako mba ho iraka ny tompo anao anambara fa tena tompo sy Andriamanitra Jesosy anambara indrindra ihany koa ary ho vavolombelona fa nitsangana tamin'ny matin'ny tompontsika ary nandresan'ny fahafatesana ho famonjena ho an'izao tontolo izao fa ho famonjena indrindra ihany koa ho an'ny tokantranonao confinement moa ry havana izao nalay fotoana fioboana trano tsy dia afaka mivezivezy firy misy fomba fitentsika izay rehefa namamperitreritra nefa manatin'izany manao hoe aza vary varen'ny lavitra ka manadino na tsy mahita ny ambany maso tao anatin'izay fotoana marobe izay izay nianezahantsika mafy tamin'ny asa na ny asa fanompoana an'Andriamanitra izany na ny asa fivelomana andavanandro izany dia indraindray isika vahina ny tany velona fa adinodinontsika ny ao an-trano fotoana an'izao ry havako Jesosy mihitsy no tonga ho tokantranonao amin'izao aladiny sampandry firy izao fa fotoana koa izao mba hiantsoany tompo anao sy handrany tompo anao mba ho iraka hitoro ny filazantsara ny famonjena ho amin'ny ankonanao io ho amin'io ao an-tranonao rehetra rehetra io ho handrany tompo anao amin'izao vaninandro izao indrindra fa amin'izao anio izao raiso ny adidinao raiso ny andraikitrao vitao zay adidy zay asa hita tsy vitanao tamin'ny ankonanao ary araotra izao fotoana izao fa teo alohanao dia remboky ny rotoroton'ny fiainana fa izao kosa ianao mian'Andriamanitra fotoana ahafahana toko mibanja ny ankonanao sy mampahery ny ankonanao fa raha mahalala koa ry havana fa amin'izao vanim-potoana izao moa dia vanim-potoana mampisentro izao ary tena mampitsangam-bolo mihitsy raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny fitsoky ny aretina coronavirus ny tsy fisina manerana amin'izao tontolo izao ny tsy fahampiana manerana amin'izao tontolo izao fa nefa ao anatin'izao fotoana izao koa nefa ry havana dia misy ny tsirom-panantenana ary misy ny zavatra mahafaly inona moa izany ianao miroborobo tokoa ry havako ny fitorianan'ny filazantsara na amin'ny alalan'ny hainao manjery izany na amin'ny alalan'ny tapajotra serasera-pifandraisana tahaka ny iainantsika ankehitriny tena miroborobo izany maro be ny mpitoron'ny filazantsara ary isaorana an'Andriamanitra izany samy mahereza ry havako maneza araka izay mitahiry ny tompo antsika mba tonga tokoa ny filazantsara azo ny rehetra rehetra isika ny tsy afaka makany am-piangonana fa ny tompo sy ny filazantsara kosa no ny amiko sy ny aminao dia tonga ny misy tokantrano kosa mahereza mahefa-be amin'ny asan'ny tompo mahereza tanterao ny mission izay andrahan'ny tompo antsika dia ilay nambara fa efa nitsangana tamin'ny matin'ny tompontsika ilay mandresa ny zavatra rehetra ary efa mitondra ny fahotantsika ny mpino vavolombelony fitsangana ny tompo amin'ny maty amin'ny toerana ny faharoa dia manolotra ny fananany ho an'ny tompo ny mpino vavolombelony fitsangana ny tompo dia manolotra ny fananany ho an'ny tompo sy ny filazantsara
da manaraka tsara tsy ariava ny zavatra nitranga ao anatin'ity filazantsara anakany Mark ity dira fery amin'ny andinin'ny fahenina dia miseho miariary eo fa i Jesoa dia manam-pahefana amin'ny olona, manam-pahefana amin'ny voary, fa tsy izany ah, fa manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ny tompo. Eny hatramin'ny biby fiompiara, hatramin'ny biby rehetra dia nanana tompo fahefana tokoa izany. Ary dia tanteraka tokoa ilay voalaza avy amin'ny Salamo 4:20 manao hoe any Jehova ny tany izay rehetra eo aminy. Izany nahatonga ny tompo tsy ny salasala naneraka ny mpianatra mba haka ilay zana-biriky. Hoe avako malalao ny tompo. Kristy dia maneho tokoa fa izy ny tompon'ny zavatra rehetra, tompon'ny voary rehetra. Fa izao, ianao, isika olombelona dia mpitantana ny fananan'ny tompo. Ka rehefa tonga ny fotoana izay ilain'ny tompo azy, ny anjarantsika dia izao, ny manolotra an'izany amin'ny tompo. Tsy manao ankely nefa riavan'i Jesoa ito. Profon'izany, naniraka azy mirahalahy izy, mariky ny fampirarahany izany. Nanome safidy izy an'ilay tompo amin'ny zana-biriky. Na dia azon'ny tompo atao raha ny manery avana, tsy manao an'izany ny tompo, fa manome safidy mandrakariva izy. Fa ao anatin'izany safidy izany kosa nefa dia miandry mpiara-miasa ny tompo, miandry fanolorana ny tompo, miandry fanomezana ny fifaliana ny tompo mba hanatanterahana ny asany. Ilay avako malalao amin'ny tompo tanteraka tokoa eto. Ilay voalaza amin'ny Paoly Apôstôly amin'ny Korintianina 4:7 manao hoe fanompanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary izany indrindra ny zavatra nitranga teto. Nanome tamin'ny fifaliana ilay tompon'ny zana-biriky ary anakasitrahany ny tompo izany. Misy ary moa mpandinika milaza hoe ity tompon'ny zana-biriky ity dia isan'ireo mpanaradian'i Jesoa. Efa nanana fifandraisana tamin'ny tompo izy talohan'izao zava-nitranga izao. Ka raha vatany voarely hoe iraka Jesoa reto, ny tompony mila ny zana-biriky dia nomeny ampitiavana tokoa izany. Ilay avako malalao amin'ny tompo. Samy miara-manaikitsy ankehitriny fa tena sarotra ny fiainana. Kanefa nasarotra riavana amin'ny fiainana dia tahaka io tsara. Fa ny tenin'Andriamanitra dia marina mandrakariva. Ary marina mandrakizay, mbola miandry amin'ny tompo. Mbola miandry ianao ny tompo. Mbola miandry antsika ny tompo. Mba hanoratsika azy izay nitahin'ny tompo antsika mety manatanteraka ny fitohinan'ny filazantsara sy ny fanavotana izao tontolo izao. Tsy amin'ny zava-misy izay manjoatsika ankehitriny ihany izay ampahaizana antsika mba ny fanomezan-tanana, fa indrindra amin'izay hanafahana ny olona amin'ny fanakajahany Satana, amin'ny fanakajahany ratsy antsika, mba hahazahoan'ny olona rehetra tokoa mandray ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ry avako malalao ny tompo, tsara ovy. Fa eo amin'ny tantaran'ny filazantsara, izay rehetra nanolotra ny fananany, nanolo tena naradian'ny tompo, dia tsy diso fitahiana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Koa mampahery ianao ry avako. Ny fahasahiranana tsy maintsy misy foana, ny karazany ny vaova. Fa ny zava-dehibe amin'ny tompo dia izao. Ianao mijoro vavolombelona, manambara ny fitsanganany amin'ny maty, ary ianao manolotra izay nitahin'ny tompo anao. Mba hoeto manatanteraka ny asany dia mba ho fitohina ny filazantsara izany. Fa ny fahatelo ry avako, ny mpino izay vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo dia manome voninahitra ny tompo. Ny tompo izay vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo dia manome voninahitra ny tompo. Ny andinin'ny fahafito manokana rehefa nandeha vakiako aminao, ary maneho indrindra izany tenin'i Jesoa izany manao hoe ary netony teo amin'ny Jesoa ny zana-biriky dia nataony teo amboniny ny lamba ary Jesoa nitaingina azy. Manome voninahitra ny tompo ry avako ny mpino vavolombelon'ny fitsanganana. Ny hoe manome voninahitra ry avana eto dia midika hoe manaja fatratra, matahotra ny tompo. Ilay tahotra eto tsy ilay tahotra mampandositra akory, satria hoe nanao ratsy tsy izay, fa ilay tahotra kosa mahate hanantona an'Andriamanitra, mahate hiara-miasa amin'Andriamanitra, mahate hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ity fanomezam-boninahitra ity ry avana, tsy hoe noilay Jesosy nanao fahagagana ihany, tsy noilay Jesosy nampianatra ihany, fa manome voninahitra azy ny mpino. Ary izany natao amin'ny mpianatra satria izy ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay Mesia tonga mba ho fanavotana izao tontolo izao. Ary izany ry avana natonga ny fidiran'i Jesosy tao Jerosalema sy ny afokafona intsony izy. Tsy namepetra ny olona intsony izy, tsy hiteniny aminy sy ny atondiny, fa niditra tao Jerosalema izy ary naseho ny maha Mesia mpanjaka azy. Fa ny mahagaga ihany ry avana dia izao, fa nahoana moa ny tompo no nitaingina zana-biriky. Ny zana-biriky ry avana dia
maneho fa sotra feno fanetretena sy fandavatena fa mbola miavaka kely satria zana-boriky eto dia zao zana-boriky sy mbola mitengina tamin'ny andro amin'ny Solomona liava ary amin'ny boky ny mpanjaka voalohany toko voalohany andeny vavanao amin'ny telopolo dia naseho tokoa fa ny mpanjaka izay asandatra sy apetraka ao amin'ny toerany dia mitaingina zana-boriky. Mahazatra antsika mantsy ry havana ny mpanjaka lehibe tahaka an'ireny emperora, ireny mpanao révolution samy hafa ireny, ny mpanjaka lehibe teo amin'ny tantara iny dia soavaly mitaingina. Ny soavaly dia manambara hery mantsy. Ny soavaly dia manambara ihany koa fa olona vonina hiady anitatra faritany androdana. Sy soavaly mitaingina ny tompo ry havana fa zana-boriky nanehoany fa mpanjaka ny fiadanana izy ary hitondra fiadanana. Mpanjaka pasifika izy, tsy hiady mahatongavana fa tonga kosa izy mba hampiavana. Tonga izy hiady amin'ny fahotana, tonga izy mba hamerina ao anatrehan'Andriamanitra ny vahoakany. Porofan'izany ry havana rehefa tonga tao Jerosalema Jesosy, ny zavatra nataony voalohany dia izao, nakany amin'ny tempolo izy, tsy nakany amin'ny lapa-panjakana izy, tsy nakany amin'ny tompo miaramila izy, fa nakany amin'ny tempolo Jesosy. Anehoan'ny tompo izany fa ny atodiany dia ady amin'ny Satana, ady amin'ny fahavalo dia ilay fanahy ratsy, ady ny fony. Dia afaka manalo amin'ny tompo misy fomba fitenenana izay manao hoe ny an'ny tena ho ny sankeleny, ny andra-fanjakana lolohavana. Aiza zany no isika ny an'Andriamanitra, isika ilay kristianina vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo, isika ilay kristianina manome voninahitra amin'ny tompontsika. Ataovy mihoatra lavitra noho izany ry havana ny fametrahantsika an'Andriamanitra, ny asa an'Andriamanitra, ny fanompoantsika an'Andriamanitra, ny fanajantsika an'Andriamanitra. Ataovy mihoatra lavitra noho ny an'ny tenantsika, noho ny amin'ny olona izay verytsika fa manam-pahefana eo amin'ny fiainantsika. Asa andapo avo amin'ny fiainanao ny tompo dia ho hitanao tokoa zany voninahitra Andriamanitra izany. Fa ataon'Andriamanitra mahatsiaro tokoa anao zany fiainam-piadanana izany. Ary tsy vitan'izay mahatsiaro ny fiainam-piadanana ihany ianao, fa iombom-boninahitra amin'ny tompo Jesosy. Jereo ny zavatra mitrangy noho ny fanarahan'ny mpianatra an' Jesosy, noho ilay zana-boriky izay mitaingina an' Jesosy, na ny zana-boriky na ny mpianatra ny tompo dia samy mba nandiny karipetramiana avokoa izay nivelariny ny olona. Samy mba nahazo nitoraka voninkazo, ary samy mba nahazo ihany koa ny ofaofa ratsan-kazo natao amin'ny olona rehetra. Izany dia manambara fa izay rehetra manome voninahitra amin'ny tompo, izay rehetra manao ny tompo avo amin'ny fiainany dia iombo-voninahitra amin'ny tompo. Tsy etỳ an-tany ihany, indrindra rahatrizay any amin'ny fanjakany lanitra. Miafatra ny tompo anao ary havana dia izao, no tahirin'Andriamanitra ianao, koa tsarovy fa miantso anao ny tompo, maniraka anao ny tompo, mba ho vavolombelona hanambaro ireo tany iray an-tanitra fa efa nitsangana tamin'ny matin'ny tompontsika, mba ho famonjena izao tontolo izao, mba ho famonjena antsika, ary ampiasa ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny herinao, ny fotoananao, ny fanananao, ny fahaizanao, izay rehetra mahainao anao dia ampiasao hanomezam-boninahitra ny tompo izany. Fitaony ety tsy andraikitrao dia ho mpiadanana sy ny mpivarina amin'ny tomponao ianao. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra vao aminao, ho amintsika rehetra ny fahasoavana, mba tonga antsika rehetra tokoa ho mpiara-miasa amin'ny tompo, hijoro vavolombelon'ny tompona amin'ny mora na amin'ny sarotra, ka hanambara fa Jesosy efa nandresa ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty mba ho famonjena izao tontolo izao, ary ho fiadanana sy fiainao antsika. Ho azy any ny voninahitra. Amen. Isaorantsika ry havako ny tompo amin'izay teny fampahirezana azy io menantsika izay. Ho feny izay tenin'Andriamanitra izay ary mialohan'ny vavaka, dia ndao ataontsika ny hira 720 indeny ny voalohany sy ny fahatelo. Ho vavolombelonao.
dia ary afaka imbombavaka isika, ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tomponay ianao, ilay Mesia mpanjaka, tonga mamango ny tokantranonay, mamango ny fonay, mamango ny firenena izay nametrahanao anay ankehitriny, indrindra amin'ny alalan'izao teninao izao. Misaotra Tompo fa voarainay ny afatra, dia ilay afatra manambara fa miantso ny mpino tokoa ianao Tompo, mba hijoro vavolombelonao, anona fahasahiana nambara fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa ianao. Voarainay ny afatra Tompo, ny amin'ny rahanay ny asa aminao ka dia maneho etony izahay ny fahavononanay. Hoiraka ao Jesoa, any amin'ny toerana, any amin'ny sehatra rehetra izay andrahanao anay, ka ny teninao, ny sitraponao no ambaranay amin'ny mpiara-belona aminay, fa indrindra ny ankonana izay nametrahanao anay. Ary tsy ny tenana ihany Tompo ny ara-miasa aminao, fa izay rehetra nitahinao anay dia ampiomboninay eto manatanteraka izany asanao izany, na ny fotoana, na ny fahasalamana, na ny volan-karety, eto izay rehetra nitahinao anay dia ampiombonina avokoa, ahavita soa ny asanao dia ny fitohina ny filazantsara, manomboka eo amin'ny ankonana ka hatrany amin'ny farany tany. Ary izany rehetrarehetra izany Tompo dia ataonay ho fanomezam-boninahitra anao, ianao ilay tomponay, ianao ilay mpanjakanay, ianao ilay tompon'ny hery fahefana eo amin'ny fiainanay. Saotranao indrindra ihany koa Tompo fa na dia mafy tokoa ary ny mianjady amin'izao tontolo izao, ary mba isan'izany izay malagasy ankehitriny noho ny afitsoko ny arety maligana coronavirus, dia misaotranao mandrakariva izay fa manome fotoananay ianao, azahoanay miara-mivavaka, mimbombavaka sy miatoraka aminao toy izao. Tompo tianay, mivavaka indrindra izay ho an'izay rehetra tsy salama, any rehetrarehetra, na ny ampitan-dranomasina izany, na eto toerana, na inona karazana aretina mahazo azy ireny, fa indrindra Jesoa ho an'izay rehetra voany ny aretina coronavirus, ianao no hamango ny fony izy ireny, ampatsiaro azy fa tsy irery izy ireny Tompo, ary mamindra fo sy mamonjy azy ireny mandrakariva ianao. Ary izany no talaonay Tompo raha mety ianao, ho an'ny fahasalamana sy hery azy ireny, sy ny ara-batana ihany, fa ny ara-tsaina ireny indro, ka nanany hery sy fahatokinana, fa indrindra ny ara-panahy, ka tonga azy ireny koa hiverina aminao sy hanome voninahitra anao. Vavaka indrindra izay Jesoa ho an'ireo rehetra izay mitsabo azy ireny, ianao no mba ny mpitsabo rehetra, natoinina ny raikiny, mba azahoany miara-miasa aminao tokoa Jesoa, anasitrany ireny mpanomponao ireny, amerina azy amin'ny fiarahamonina, ahafahany manompo sy manome voninahitra anao. Mivavaka ihany koa izay Jesoa ho an'izay rehetra manana andraikitra, na amin'ny lafiny ara-panahy izany, na amin'ny lafiny ara-piarahamonina, na ara-panjakana, mba ianao koa ny ara-miasa amin'izy ireny Jesoa, hanolo-kevitra, hanolo-tsaina, mba tonga anay ho vavy iray saina iray tokoa hiaraka laza anao. Eny, fa na dia mafy ara-manjoanay ankehitriny, ka iombonanay amin'ny ady masina, andresena izay asan'ny Satana rehetra eto amin'izao tontolo izao ity, fa indrindra ny afafiny amin'ny alalan'ny aretina toy ny coronavirus izany. Dia mivavaka Jesoa amin'ny olona rehetra manerana amin'izao tontolo izao, fa indrindra ho an'ny mpino, mivavaka ho an'ny malagasy, mba hery mandrakariva izay, ary mba ho fotoana tokoa ilay izao Jesoa, amitrarany fihavanana aminao, hihavanana tsirairay avy indrindra fa izay ao an-tokantrano, mba ho fotoana tokoa an'izao iombonanay aminao, sy andraisinay tokoa ny famonjena vitanao Jesoa. Io Tompo tianay, tsy misy miafina aminao ny fahasahiranana manerana amin'izao tontolo izao. Eo ny tsy fahafahana mivavaka any am-piangonana noho ny antony maro samihafa, indrindra noho ny aretina. Eo ny olana eo amin'ny fitsarana ny sakafo, ny fitaovam-pitsaboana. Tompo Andriamanitra, ianao no momba ny tompon'andraikitra rehetra, mba azahoany tsirairay avy mahazo izay tandrify azy, indrindra fa ireo marary, indrindra ireo sahirana, indrindra ireo kambotsy mpitondra-tena, mba ho tsaroana izy ireo tokoa rehefa tsy mamela azy ireo irery ianao, feo anilany mandrakariva ary miandany aminy. Io Tompo tianay io, ao anatin'izao andro voalohany amin'ny herinandro masina izao tokoa izay ankehitriny, misaotranao Jesoa fa afaka miombona indray amin'ny alalan'ny azo fijalianao,
mba ho fotoanan'izao Jesosy anavaozana ny fanoloran-terana rehetra amin'ny fanomponana ka iomanana indrindra ankalazanao amin'ny Paska ho avy izao, fa tsy amin'ny Paska ihany fa amin'ny androm-piainana manontolo. Dia mbola maro Jesosy ny vetsivetsomponay, maro izay mbola tena angatahana aminao, fa ny any tena angatahana io Tompo dia ny anjakanao aty am-ponay, iarahanao aminay isan'andro mandrakizay. Ary izany indrindra Tompo dia marahan'izao vavaka izao, amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay an-danitra, ho masinany ny analanao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, eo anay ny ianona sahaza ao anay, ary mamelany evokay tahaka namelany izay meloka taminay. Fa iza mitondra ray amin'ny fakapanahy, manafahany amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho mariky ny fahavononantsika ry havana amin'ny fankatoavana izany tenin'Andriamanitra izany. Indray isika iombona amin'ny fanekem-pinoana izay nataon'ireo vavolombelona talohantsika dia ny fanekem-pinoana laharana faha-efatra izany. Ka ny tenako no hitarika amin'ny tapany voalohany, ianareo kosa no hanao izany any isa-tokantrano. Dia atsika ry havana iombona amin'ny fanekem-pinoana, iombona antsika amin'ny vavolombelona talohantsika manao hoe manambara amin'ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teniny ataony Andre hoe ary araka ny teniny ataony Natanaela hoe ary araka ny teniny ataony Samaritana hoe ary araka ny teniny ataony Petera hoe ary araka ny teniny ataony Tomasy hoe Amen. Dia isaorantsika ry havana ny Tompoandriamanitra nahafahantsika niara-mibombavaka tamin'ity anio ity. Ny Tompo tokoa ny hitahiry ny ampanao-bontsika ka na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra dia mba hery mandrakarifontsika satria ilay Jesosy miazo sy maniraka antsika dia momba antsika mandrakarifa ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia alohan'ny hamarantsika izao fiaraha-mivavaka izao ry havako dia efa misy hafatra telo eto izay tiako ampitaina amintsika. Ny voalohany dia izao, ahereza mandrakarifa mivavaka, mimbavaka, mifandray amin'ny Tompoandriamanitra ry havana fa ny vavaky ny marina dia mahery indrindra, sady mahazo heritsika no mifampahery ao anatin'izany mivavaka izany. Aza tonoana ny fiarahantsika mimbavaka isaky ny amin'ny fito sasany alina ry havana, indrindra ao anatin'izao herinandro masina izao. Tsarovy fa manjoy an'i Jesosy tsika, miombona fijaliana amin'ny tombosika fa io mipandresena miaraka amin'ny tombotsika ihany koa. Ka ao anatin'ny herinandro masina dia iombona isika amin'ny fito sasany ariva tahaka ny mahazatra. Fa miavaka loatra ry havana ny amin'ny alakamisy masina ho avy izao, para sitrapon'ny Tompo, dia mbola eo isika amin'ny alalan'ny vantaka fampitandavitra salama izao amin'ny alakamisy masina manomboka amin'ny fitora sasany alina. Ny faharoa ry havako dia izao, arao atsakany sy andavany ireo toromarika izay omeny mpitsabo sy ny mpitondra fanjakana antsika. Arao reny ry havana fa mahasoa sy mahatsara antsika ka mba hahatonga antsika sady ho voaro ny arovantsika ihany koa ny mpiara-belona amintsika. Fa ny fahatelo ry havana dia fisaorana. Fisaorana be dia be ny Tompoandriamanitra ry havana, fa na tsy afaka mankany am-piangonana ary tsika dia mbola afaka mifandray mimbavaka tahaka an'izao. Fisaorana be dia be izy, fa misaotra anao koa ry havako, miara-miombona amin'izao vavaka ifampitandavitra izao. Misaotra anao manaraka izany atsakany sy andavana, misaotra anao amin'ny fampitorantsika am-bavaka sy amin'ny fiarahantsika miaina izao fanompoam-pivavahana izao. Fa jajemy koa anefa ny misaotra an'ireo teknisianina namana rehetra izay miara-miasa ka mahatonga tokoa any amin'ny isa-tokantrano izao fiaraha-mivavaka izao. Dia ny fiadanany Tompo tokoa ny ho amintsika rehetra so amin'ireny rehetrarehetra teknisianina ireny. Dia ry havana maran'izao fiaraha-mivavaka izao isika ka ny hera fa-efatra amby telopolo ao amin'ny fiainana fanampiny, ny andininy voalohany no ataontsika aorianan'izay kosa dia atolotra ny sotrano.
salao ry afaka nitsotro any zay atotra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy ankehitriny manao hoe aro amin'izay maharo nareo mba tsy ho tafitoy ary ametraka anareo atsy-atsiny alohany amin'ny voninahiny amin'ny firavoravoana an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompotsikany ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Ao aminao kosa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.